Ny Oviva ihany koa moa dia mikarakara n'ilay hetsika ikarakara ny hetsika firaisan-kina izay iarahana amin'ny momota ny alarobia fa 20 ny volana desambra ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina. Hetsika izay natao indrindra anampina an'ireo zazakamboty manodidina ny 7 arivo eo amin'ny fahazahoana kilalao sy rano fisotro Oviva. Ankizy kamboty manodidina ny 7 arivo no eritreretina azo kilalao sy Oviva noho ny fisian'ilay hetsika firaisan-kina izay iarahana amin'ny momota ary karakarainy Oviva ny tolakandro 20 desambra ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina. Na ampahafantariny io maran'io tetsy amin'ny akany mpitaiza zazakamboty SOS Village d'Enfants etsy Anosibe ity hetsika ity. Fahafantarana ny spectacle izay organisé Oviva miaraka amin'ny momota amin'ny Palais des Sports amin'ny 19 décembre izao amin'ny roa sasany. Dia ity spectacle ity moa dia asa sosialy ataon'ny Oviva dia ny azo tombontsoa amin'izany indray dia ny ankizy kamboty zany noho ny andro noely. Matetika moa zany dia ny reny sy ny zaza no mantombontsoa amin'ny asa ataon'ny Oviva fa amin'ity ndraikitoraka ity no le izy hoe andro noely fetiny ankizy dia le ankizy tsisy mpiazana zazakamboty zany no ahita tombontsoa. Dia i momota no ampilalao satria momota no artiste préféré-ny ankizy kely. Ho an'ny momota dia hetsika entina nentanina ireo ankizy hanana toe-tsaina mizara izy ity. Fotoana ahafahana mitondra zava-baovao azy ireo ihany koa. Momota zany namorona hira vaovao atao an'le izy dia le hira le hoe andao raiky izy izana raha manana kilalao ianao dia mba meo izay sy manana dia avy eo rehefa ao zany dia manao spectacle momota dia tia be melo momota le mizara le izy dia mitondra kilalao zany ny ankizy mandeha mijery rehefa avy mandoha vola izy tonga dia misy kilalao dia amenana ankizy izay tsy manana le izy fa raha manana any an-trano dia hoety koa dia amenana azy koa fa sy maninona dia eo fahatsarivony ny mandoha dia ny ankizy kely amin'ny famahafantatry momota dia efa mandoha any dia mahazo tonga aloha ianao sy le ramatoa tonga ny ankizy anankiroa dia samy mandoha vola avokoa. Avy amin'ny alalan'ny vidim-pidirana 4 arivo ariary mandritra ty hetsika ity tokoa no akany Oviva ireo kilalao atolotra ireo zazakamboty amin'ny 20 desambra ho avy izao.